Samy handraisantsika fampianarana na nivaky teny voalohany ao amin'ny boky faharoan'ny mpanjaka toko fahasivy amby folo teo na ny evanjelia ao Mateo toko fahafito ity. Ny mpanjakan'ny Asiria, ny fanjakana Asiriana misy moa zany tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taonjato fahafito sy fahavalo tany ho any talohan'ny Kristia, fanjakana natanjaka ary ny firenena rehetra manodidina dia notafihiny aby mba ho lasa eo ambany fifehezany. Dia anisany anankiray sy no azony mihitsy i Jerosalema sy azony Asiriana satria manana n'Andriamanitra ireo vahoaka ireo, satria Andriamanitra no mifidy an'io vahoaka io ho azy dia narovan'Andriamanitra io vahoaka io. Fa ny mpanjakan'ny Asiria tamin'izay fotoana izay Senakeriba dia nieritreritra hoe mitovy amin'ny firenena rehetra. Zareo tsara ny tsy fitoviny ahitasika ny asan'Andriamanitra amin'io. Ny firenena hafa manodidina ny Asiria sy Israely dia sady manana miaramila matanjaka koa afaka mifanaora Israely amin'ny Asiriana fa resiny satria ny Andriamanitra andreo sampy vato makazo bozaka manahitra ireo no ivavahany dia resy na dia manana tafika matanjaka azy. Fa i Joda ndray dia Andriamanitra no fiarovana avon'io vahoaka io, fa sy avy amin'ny sovalo izy na ny abesahan'ny maramila no azona fandresena fa ny anaran'ny tompiany no azona fandresena. Lehilahin zareo vizy, ny tanin zareo kely kanefa tsy resy na ovinana ovina io. Dia nizay sy tany mpanjakan'ny Asiria manjehy maso hoe ianareo ny tsaho resy, jereo ny firenena magnodidina matanjaka anao anareo aza nagnaika anay sy resy avokoa ka anareo firenena kely io aza mety arebirebiny hoe amisan'izao Andriamanitra zao fa efa heninay keo zany hoe manana Andriamanitra ireo vahoaka rehetra noravanay sy nipotehana ireo fa resy ihany. Fa tsy misy Andriamanitra maharesy anay, nanao ny tenany ho mihoatra an'Andriamanitra i Senakeriba, ny avogna sy ny teny ratsy an'Andriamanitra. Dia rehefa nandefa taratasy izy hoe miomagna anareo fa zany Andriamanitra ivavahanareo zany tsy hahaharo anareo, satria araka ny fiheveran'ny Senakeriba dia mitovy aby ny Andriamanitra andrehetra mitovy amin'ny Andriamanitra sampy koa ny an'i Israely. Dia nivavaka isy Ezekiasa mpanjaka tamin'Andriamanitra ny teny hoe herinao Andriamanitra nivavaka ataony olona spino sy mieritreritra hoe anao sy misy tsy fatany ny asanao sy ny zavatra rehetra efa nataonao, tsy fatany zany fa ny ampitoviny amin'ny sampy ianao. Ka Andriamanitra azalana baraka ny anaranao arovy zahay miankina aminao sy mametraka ny fitokinay aminao. Dia Andriamanitra sy avy hatrany dia mamaly mivatana le olona mivavaka fa amin'ny alalan'ny mpaminany mandrakariva Andriamanitra no miteny dia nagniraka ny Isaia amin'izay sy kilazana aminy hagnome ny valim-bavaka dia hoe zao i olona maniratsira sy mieritreritra an'Andriamanitra ho tsy misy io ho hitanareo ny amaliko azy. Eo aloha misy fampianarana kely entre parenthèse araraotsika. Ny Andriamanitra tsika dia amin'ny alalan'ny olombelona hafa ihany no itenenany amin'ny vahoaka fa torana anao mamaliza re ohatra anao mivavaka tonga dia ny tompony miteny hoe ahoana zaky amin'ny alalan'ny mpaminaniny olona irahany foana no entin'Andriamanitra miteny. Ohatra zao i Davida mivavaka mifona hoe azo esorinao amiko ny fanahiko n'Andriamanitra amereny fomadio dia agnirahan'Andriamanitra anynatana hiteny agnaminy hoe ao fa tsy ho faty agnao. Zay no entin'Andriamanitra asika zao mivavaka dia amin'ny teny mopera donné na amin'ny teniko no anomezan'Andriamanitra fampiononana anao na torohevitra hamaliny le vavaka anao. Zay ny fomba fiasan'Andriamanitra entre parenthèse zay. Dia no taterahin'Andriamanitra ary hoe hasehoko amin'ny olona mizesta sy mihambo hoe manana ny hery rehetra mihoatra an'Andriamanitra io ny heriko. Dia 5,000 lahy tonga dia nivonon'Andriamanitra tao amin'ny tobin'ny Asiriana zay manao fahirano an'i Jerosalema tamin'izany andro zany sisa vaky nandositra. Inona ary ny fampianarana ho atsika? Misy le salamitsika iny manao hoe ny spino dia manontany aya ny Andriamanitra anareo aya anareo dia mivavaka nefa zareo mifiainanareo oatra misipozipozy samy voatra le olona havanareo zao efa naraha roa taona dia ivavahanareo ihany anaovana rozery anaovana sapile angalana rano voasina veirevere dia nefa vao marary ihany misy ve ny Andriamanitra anareo zao. Zay le hoe ny spino nefa misy manontany hoe aiza ny Andriamanitra reo. Dia zao ny valiny ny Andriamanitsika dia any an-danitra any zay rehetra tiany ataony aby. Amin'ny hira manao hoe ny Andriamanitra dia any an-danitrany ary vitany izay sitraky ny fony. Ka ny an'Andriamanitra zay olona mametraka ny fitokiany dia asehony hoe aza matahotra anao. Fa ny olona Andriamanitra manko maharitra rehefa miasa izy fa sahotrany hoe te handrehitra ziro dia kitihana io anio dia tonga dia mirehatra dia vonoana koa dia maty. Ny secte ohatr'izany Andriamanitra haleloja tonga dia eo. Fa Andriamanitra
ny ray andro amin'Andriamanitra mety ary fotoana amitsika zany hoe tsy mitovy zany fotoanan'Andriamanitra fa izy mahalala ny hasoa asika andray ohatra misy olona mangataka mafy amin'Andriamanitra Andriamanitra namako rehetra nanambady aho fa de tavela atitra pizy ro reto mba meo ah de osa n'Andriamanitra raha meko zao gnao de izy daly ampanambadiana fa zolahim-boto io fa leo gnao miandry de rehefa tonga ny fotoana de menonina tena tianao agnao inona ny tianareo men'Andriamanitra zavatra zara fa vita ve salamo hoe mahandro tsaramaso agnareo de vao mandeha fitokana de mety de marary-kipo sa miandry azo masaka aleo miandry azo masaka sainy an'Andriamanitra zay ohatr'izay a azonareo tsara le izy de ny spino zany matetika manontany atsika ho misy ve zao Andriamanitra zao andao mba hanao rasy oatra anay fa mitovy ihany ny mivavaka sy tsy mivavaka fa nareo mitenena ohatran'ny Ezekiasa hoe agnandanitra ny Andriamanitra ay a izy sa manolotra ny zanany zany izy a tsaramaso vao mandeha fitokana so mivalakimbo ny zanany a fa ndrasan'io masaka naky somary elaela aza azosika naky de mandany kitay be deaibe azy mandany fotoana de izy masaka ary tiany homena asika zay sa mivaly teny mpinoana zay mahatoky an'Andriamanitra ao a zay nahatonga ny jasy ny teny hoe ny Andriamanitra sandrinareo a andrasanay andrasanay ho masaka ny tsaramaso fa somarary tibo agnay reo ro maika hinana zay a ao amin'ny evanjeliny ray a mamaraparana ny toritenin' Jesoa tany an-tendrombohitra ny toko fahafito satria nylazaiko tamin'ny herin'ny toko fahadimy fahaenina fahafito a de fampianarana ilazany Jesoa ny sata vaovao ny fanjakan'Andriamanitra de any amin'ny toko fahafito zany izy a manao fehi-kevitra reto zavatra reto a de tsy ho zavatra ny tenenin' Jesoa mifampitohy a fa ny fampianarany naky tamin'ny andro samihafa azy io a fa hevitra sy foto-kevitra ny Jesoa io sy mitohy ohatra ny amakisika azy io nagnazavany azy hitanao zavatra samihafa be ny teneniny zavatra telo ary nomeny amty fehi-kevitra ty hoe aza omena ny alika ny zavamasina ary aza sipy ho an'ny tsoa ny vohankinareo so hisahiny reny de hifototra hamiraviranareo izy zao no teny Jesoa tenenina isika zany a masina manana ny fahasoavana sy ny zavamasina na ny tenin'Andriamanitra aza ny sakramenta ao a zavamasiny reny ny hevitra an'io a fomba fiteniny mety am'zareo tam'zany fa tsy mety ity amitsika ny hoe amboa kisola ty amboa maty ty de sady mety amitsika fa am' Jesoa tsy de ohatra ny fiheverany jasy azy fa o Jesoa zay ny olona samendrika handray ny zavamasina sy ny fahasoavan'Andriamanitra raha sy voaomana izy aza tonga de mena azy zay no mahatonga ny hoe aoka ilamina disesy aloha toy ny randrana difisesy a fa vao mba misy zavatra tokony alamina zay agnao vao mandray communio ary mopera de mba te handray communio desy zany aoka aloha ilamina disesy satria tsava-mety ohatr'izay aby zavatra rehetra na batemy misy fiteny azy mila disposition fahavononany fo zany marina fa ny fahasoavana de hamizena antsika mpanota fa mba misy zavatra anomanantsika hoe manana hetaheta handray de diovin'Andriamanitra de miaiky mpanota de mangetaheta fibebahana de saina an'Andriamanitra ny fahasoavany zay vao mety izy satria menanao ny zavamasina rehefa agnao sy mibebaka de sa misy dikany azosika zay le nazay ny masina nahoany moro be ny marary eo aminareo satria mihinana sy ampahamendrehana ny vatana sy misotro amin'ny kalisy ny tompo sy ampahamendrehana agnareo maro azany maty io tena miteraka retina no mandray fahasoavan'Andriamanitra rehefa sy mibebaka na vonona io fa sy miala mirasy de tozay gnao a kinana fagnafody a misotro poizina kisy rano misotro zao zay zany le hoe aza sipy amin'ny kiso ny zavamasina ny voankinareo a ary aza omena ny alika ny zavamasina sy hoe zay olona sy mendrika no atao hoe alika sy amboa fa le toe-po no toe-po mbola sy mendrika ndray azy fampianaran'i Jesoa faharoa de ny hoe koa izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo a de mba ataovy amin'ny olona torak' zany ko fa izany no lalàna sy mpaminany mamitina ny fampianaran'ny baiboly manontolo a io fisipika volamena io règle d'or hoe zay rehetra tianareo hataon'ny olona aminareo de agnareo ataovo am'izay ko amin'olona te ho arabana anao de miarahaba ao a te ho azaina anao de manaja fa rehefa mandeha hily izy ohatra ny kirarony be minahy dada tondro valimbavaka moa io be minahy io sangisangy zay fa oabolana kirarony be minahy iny mandeha hily fa hoe zay tianao ho raisinao a de omeo zay ihany ny fampianara mahatateraka ny fitiavanamana ianao rehefa manao an'izay a ary rehefa tia namana ianao de misaoka an'Andriamanitra satria ireo olona reo a dia mitovy endrika amin'Andriamanitra io a de zao tontolo zao manontolo a ny taolo rehetra amin'ny faritra am'izao tontolo zao ny olona tranainy de efa nahatakatra an'izany fa neny zareo sy mitovy amin'eny Jesoa ny azy a ataony fotsiny hoe aza atao anareo amin'olona zay tsy zakanareo reha atao aminareo rehefa tsy zakanao ny opana aza magnopa zay zany a neny zao tontolo zao de ohatrany hoe mandrara fotsiny fa ne Jesoa magniraka hoe manaova an'izao
aho re mba teo vozenonina rehefa tena mpasamanam-bola aho de mba tsapako misy le magniry misy aho mba hisonona hampindrana na hagnome hampangonitra agnamiko nefa de kahitra sa mahafosy mba manana sa mahafo-hita maso de io ze hoe agnaoro manao valoha zay tianao irinao de tonga de micomprendre tonga de manao satria mamy aminao le ampin'olona magnapia zay zany ampianarana zay so fa rehefa izay ny fomba fisaigny atsika amin'ny zavatra rehetra ataosika de tanteraka asika ny lalàna sy ny mpaminany rehetrarehetra le tetim-pitiavana hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ary ny tia namana sy manisy rasy ny namana ny farany a amin'ty atoko-pampianarana Jesosy ty de le hoe midira ny vavahady ety fa lehibe ary malalaka ny vavahady makany amin'ny fahaverezana ka maro ny mahazo any fa tery ny vavahady ary ety ny lalana makany amin'ny fiainana ka vesy no mahita azy ohatran'izao le izy ohatra anao zao misy kariera ny lalana miditra amina kariera de lalana tery lalana ndraindray lalana ompy sy ny sisa satria misy zavatra sarobidy agny olona vitsy sy olona manana herim-po tena sikiponitra vonina hizaly hiaritra ny fahaseporana ary efa mahalala ho misy risika ho faty aho zay ro makagny fa iny zao de misy lalana migodagna be de tena igny arabe igny de tonga de ry amin'ny stadina korombe ry inona ro hitanao amin'ny stadina korombe lalana malalaka io fialamboly fotsiny fialamboly ny fiainana nyrehetrarehetra de kirevirevy aby samy mitondra mody agnao samy miteraka soa ohatrzay ohatra ny mpianatra zao rehetra hoe raisitsika ohatra amin'ny zavatra iaina andavanandro iainana an'io de zao misy te hanana diplôme fa sy mahapetraka ambony sezeo sy mamaky boky sy mianatra sy vonina hiaritory inona ny diplôme ho azonao fa 4-2-0 azo fa le olona miforotra mafy miafy de mahazo zavatra tsara sarobidy de ataovy an'izay aby ny lafim-piainana rehetra hoe mandalo sakrifisy zay vao mahazo bénéfice miadirima manao sakrifisy vao mahazo bénéfice zany hoe miafy agnao zay vao mahazo tombony mamekibo agnao izay vao mba manatahiry fa re robarobaraly manao tondraka ny mananjary dia sy tafavoaka teny voalazan'ny evanjeliny hanafaka ny fahotantsika